Ampifaliana no iarabako anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tononoko aminao ny fiadanan'Andriamanitra. Androany dia tia-pahery anao manokana hoe aza takonana Jesosy Kristy, avelao izy iseho amin'ny fiainanao. Araka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Galatiana 4:20 izay anasako anao hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia haka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mampahafantatra fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra zasy ianao, rehefa nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tomponao sy ho mpamonjy anao ianao dia tadidio tsara fa izy no velona ao anatinao. Ny dikan'izay dia izy no tokony ho hita, izy no tokony hiseho, ary ny amin'ny fiainantsika andavanandro dia tokony ho hita Jesosy.